sitany rasako sainavela ny rasako atoko anamerako remagagasikara ry vahoaka malagasy ao an-tanindrazana sy manerana zao tontolo zao manoloana ny zavatra mitranga rehetra izay mitranga ao Madagasikara dia miangava ianareo ary vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko ahatra iainao vetivety tsy miala amin'ny fanambarana nataoko rehetra tamin'ny voalohany aho indrindra fa amin'ny voalo sy ny faharoa mikasika ny zavatra rehetra mitranga ao Madagasikara ao mahaloto ny fitsarana mikasika amin'ireo olona matin'ny fanam-pizinana izay efa misy 30 amin'ny maha-médecin légiste tenako ramatoa mpampanao lalàna mort suspect égale autopsie systématique ramatoa docteur Manuela ianao nge mahafantatra fa tsy voio nisy botulisme efa nisy kana botulisme 2-3 mois avant nous tao amin'ny asiera nahoana ny tsy ny déclarena c'est une maladie à déclaration obligatoire mifandraiky amin'izay ny resaka jirama ahodikody ny fitondrana sy raha vatomanga ao nareo vahoaka efa miteny a raha vatomanga sy ny karana izay prestataire sy fournisseur amin'ny jirama no tompona antoka amin'ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny jirama io mikasika ny filaminana mipoapoaka mihitsy ny jeratriky milisy teny andakana mbola tsy voavalo ny fanontaniana napetrako teny amin'ny anamina tamin'izay nianatra tena hatramin'izao aiza ny lalàna amin'ny fiay no fanokafana ireo entreprise na sécurité civile ao Madagasikara tsy malala menatra ve nareo lehibe dia fiandra vatomanga ny milisy fa rehefa tsy anao nareo ho avy zahay ary tena ho avy zahay averenao an-tsainareo vahoaka ny raharahany TTS ny kung-fu ary za dia miteny anareo raha lasaina bavy ao amin'io milisina vatomanga io mbola fotoana zao andinianareo tsy olona ray nandeha ampiady atsika eo tsy ho zakanareo ny fitaovam-piadiana miaramila raha vatomanga sy ny ara-joelna ajanony ny intimidation sy ny kolokolo ry vahoaka malagasy tsy mahay politika ny tenako ny miaramila sy ny dokotera no haiko mbola mamerina aminareo aho miantso apio aho manomboka aminareo avy ao atsiranana mandala nosy ve atanarivo indrindrindrindra ianareo vahoaka izay voatery mitsoka ny anaty ala izay ataony ry maître Julien sy ireo miaramila azalambo any anaty ala ianareo be ny tanàna ao atsimo izay raha onana ho atao PDS na hosoloana PDS satria tsy manaiky ny basculer mifanampy ianareo atao fantatry ny mpanao kolokolo reo fa ianareo ny tompon'ny terrain ianareo ry zoky be krivasy ao nosy Belleville na tsy fédéraliste ary ny tenako miaraka aminareo aho tovy hevitra aminareo tome amin'izay ny vahoaka ry vahoaka malagasy tsy amialako zany raha vatomanga sy ngiay any rajoelna raha tsy tonga eo amin'ny fitsarana izay avoatsika izay diovitsika tsy miendrika iainana fiainana ohatran'io ny vahoaka malagasy Andriamatoa Rajoelina hatramin'ny rangazement avoaka ny général Saivelo 30 millions 40 millions ny olona ray manao rangazement ary tsy voasao zany efa hatramin'ny sema taondoalo tao ny resaka Baltazar tsy voasao zany hatamary ny herintsika ry vahoaka malagasy ianareo Tatsa ianareo Kristianina ianareo Tafika sy Zandary ary eto dia manararaotra amin'ny teny amintsika namana manambonahitra ao tanindrazana fa efa nafindra any amin'ny ravatomanga ny prédator noho izany efa hitany ravatomanga hatra anaty vilaninareo koa alao hoe ry vahoaka malagasy fa na dia betsaka raha mpamatika tsy maintsy tafiditsika tsy maintsy vova amin'ny firenena nisy hoe letinarandriamaromana natao fanotofirina nisy hoe capitaine Thomas Sankara tao voaka tao amin'ny akademia miaramila izay alany capitaine Ibrahim Traoré tahaka amin'izao ary tavavoaka ny firenena ary ny fireneko tsy maintsy tavavoaka aoko Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Vatomanga tsisy dikany amiko gadranareo 20 taona ary ny olo maty ho an'ny tanindrazanareo ny dediavoko na miady rera ary vahoaka malagasy tsy matahotra an'ireo za matoky afa hanampy afonanareo ho an'ny tanindrazana
Je m'adresse aux deux journalistes du TV5 Monde et du RFI qui sont en train d'enquêter et de faire des investigations concernant l'affaire d'anniversaire d'Amboumalaz. Le cas de botulisme ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 3 mois, des cas de botulisme ont été recensés à la Sierra, mais le ministre de la Santé et toute sa direction n'a pas déclaré. Alors que le botulisme, que nous savons bien, est une affection à déclaration obligatoire. Il est fréquent dans notre pays, à Madagascar, d'intimider ou de faire de la corruption pour faire taire la vérité. Notre président, M. André Naradzuel, est en complicité avec le monsieur Mamiana Ravatumanga, notre super président. Des dossiers de dénonciation ont été déjà déposés auprès des instances anticorruption à Madagascar et ici à l'international, mais classés sans suite, on ne sait plus pour quelle raison. Pourtant, moi, médecin-colonel Simon Patrick Rakotumamonti, ancien directeur technique adjoint de l'hôpital militaire d'Antananarivo, je ne m'arrêterai jamais pour mon combat, pour sauver ma patrie, pour faire sortir le peuple malgache de la pauvreté et du misère. À la vie, à la mort, pour la patrie. Madagassikara, wani Malagasi, Malagasi, Diosa, wani Madagassikara.